amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokatantsika eny amin'ny jenetia tonga amin'ny fotoanan'ny fampianaran'izay tsika narana fafeny moa izany to fa ny fampianarantsika eny avao firy 16 numéro 16 na ny larana fa enina ambin'ny folo ho antsika rehetra ato tokatrano izay manaraka n'izany fampianarana izany manerana azy tontolo izao no mandeha ny fampianarana ary ny lohatenitsika dia hoe ny mpanota dia tsy maintsy mankany amin'ny elo ka miomany ianao izany dikan'izay zay moa izany no fampianarana eto indray dia amin'ny fifahina lehibe sy amin'ny firavoravona feno no iarahantsika indray ny amin'ny tian'io tia larana faenina ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny zao an'io zao ary dia taletramo dia falybe mandoso tokatrano ny tena koa masatriafany osoa ziadyaha elia tenin'andriamanitra avy hatrany no jerefantsika hoe io andriamanitra olo dia tena milaza fa tsy mihaino mpanota zany izy zany eny ka tsisy tena tsisy mihitsy n'izay sary zay vakitsika aloha nisy atoko fa 7:50 nisy atoko fa 7:50 no jerefantsika dia manaraka ianao zany a ny am'reto teny ndray dia dinimo tenanao izy a 7:50 atoko fa 7:50 andininy voalohany sy ny faharoa ino ny tanany avatsy foy fa mahonjy ary ny sofiny a tsy lahadalovana fa mahare fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany aminareo ka dia tsy mihaino izy io andriamanitra io zany dia mahazava be mihitsy le andriamanitra abrahama tsy ndriko tsara hoe le andriamanitra abrahama le andriamanitra marina dia milaza mahitsy be mihitsy ny hoe tsy mihaino ny mpanota fady anazy mihaino ny mpanota zany tsy mety aminy zany zany ianao zay mpanota io zany le milaza fa tsy mety mpanota dia efa le andriamanitra abrahama tsy ninaonao reraka fotsiny makany am-piangoana ary ny afaranao tsy makany amin'ny elo ray zay na mafisana zay teny zay rika hatra ny bokon'ny jaona toko fa 7 jaona 9:31 nokavatsika ndray jaona toko fa 7 andininy fa raika amin'ny 30 jaona 9:31 efa tsika ampiteny avetrany ary amin'ny écran io zany fantatsika fa andriamanitra tsy mihaino mpanota zay zany hoe andriamanitra io zany dia tsy mihaino mpanota novinovino reraka zany ianao iainan'io ivavaka eo fa efa laza izy fa izy dia tena tsy mihainanao ary tsy mety mihainanao ary tsy hainanao mihitsiny a novinonovino satria efa nilaza izy hoe zany ty tsy mihaino mpanota zany ka dia reraka fotsy anao zany ivavaka eo fa efa nyteny izy fa izy dia tena tsy hainanao raha misy zany zay mihainanao dia efa nydevolo ny mihainanao roa zany zay marintsika tsara zany zay tenina koro zay hoe tsy mihainanao mpanota tsy hainon'andriamanitra ny mpanota andriamanitra tsy mihaino ny mpanota tsy mihainanao zany andriamanitra zay ntika zay hitindrayntsika miteny manaraka fa ny mpanota dia tena tsy manana fahefana ho any amin'ny lanitilanita zany dia ireo mpanao ratsy zany Koritianina voalohany toko fa 9 nohony metsika daolo ny teny Koritianina voalohany toko fa 9 andininy fa 7 raikatsika ry zao teny zao ny olona tsy marina mokona to hoe mpanota zany Koritianina voalohany toko fa 9 andininy fa 7 ary hitatsika hoe teny fa 10 zany moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba handova ny fanjakan'andriamanitra zany hoe ny olona tsy marina zany dia tsy mahazo mandova lanitry ny lanitra zay na to hoe fanjakan'andriamanitra mantsy tsy ho any an-danitra zany ianao lanitry ny lanitra moa tena fiantso anazy ary aza mety ho fitana ianareo mahitsy be mihitsy io teny hoe aza mety ho fitana ianareo ania zay mety voafitaka ianao zany hoe ny mpanota afaka makany any rehefa mibebaka atsika dia mihaino olona mibebaka io andriamanitra io aleo tsy indray fa tsy misy azany andriamanitra mihaino olona mifona zany hoe androany ianao mibebaka dia raha pitso anao manota dia aorina ndrendrinao manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka tsy mihainanao zany andriamanitra Hébreu 10:26 aloha vetsika kely makatelo tsika aloha zay vao miverina indray Hébreu 10 feo misy teo
Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26 dia ny 27. Hébreux 10, 26, 27. Fa raha miny manota isika, io zany hoe le olona manota foana dia mibebaka le ohatra ataonareo am-piangonana mikofesy mifony mirakorako am-piangona mifony manao indray rehefa aveo dia afaka indray ny herinandro dia mifona indray. Ity le teny miandry anareo ity. Fa raha miny manota, matoa mantsy ianao mifona zany miny manota indray ianao dikan'izay. Nanao ny tsy mety indray ianao. Rehefa nazo ny fahalana tsara ny marina, matoa zay ianao miny manota dia fantatrao fa tsy mety io, fa ataonao dia aveo ianao mifona indray ianao rehefa aveo. Dia ataonao dia mody mamela eloka mpitondra fivavahana. Tsisy Andriamanitra nanina io mpitondra fivavahana io ka raha mpanota, satria mampandika lalàna anao koa ary izy. Mankasitraka an'izany adalàna zany izy dia tsy ny manao ihany fa nankasitraka ny manao koa miara-vo daholo. Zay ny lalàna zay. Ka eto zany tsika dia mahita marina mazava mihitsy hoe fa raha miny manota, ianao le mila mibebaka foana io zany isaka ny tonga andro ivavahana dia lasa indray no mibebaka. Dia zany hoe fanareo tsy mibebaka mihitsy. Ka efa hoe olo marina ty bebaka amin'inona? Olona tsy mahay manao ratsy anie ny ato amin'ny Ahosoa, zany no ararana amin'izany dia hibebaka amin'inona ary moa? Afa-tsy ny olo efa mpanao ratsy ihany dia izay indray anazy moa zany. Izay tsy miresaka amin'ny mpanao ratsy fa izay ato amin'ny Ahosoa dia tsy manao ratsy zany. Rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Tanao, tsy misy fanafana ny fahotana intsony ho an'ny olona izay efa nandray ny Ahosoa. Izay ny Andriamanitra tena marina zay. Matoa zany hoe mbola manota foana dia mibebaka dia manota dia mibebaka, tsy ilay marina io miaraka aminareo fa devoly io miaraka aminao io. Matoa ianao mbola manota foana. Fa raha ilay tena marina izy tena Andriamanitra dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony an'ny olona izay efa marina miaraka aminy. Zay le midika hoe tsy mahay manota intsony ary tsy navela nota intsony, fa matoa izy manota tsy miaraka amin'ny Ahosoa zany olona zany. Zay teny marina mahitsy be mihitsy izy io. 7:20. Fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra izay andan'ny fahavalo rehetra kosa. Zay. Olona hiarina ny fiandrasana mahatahotra sy fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra ianao handany ianao satria fahavalon'Andriamanitra ianao. Zay ny voalazan'ny soratra masina. Ka miteny amintsika rehetra hoe tsy misy an'izany hoe manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka. Mipetraka ao anatin'ny plasin'ny miny manota sady ianao. Fa raha vao nahafany indray mandeha ianao dia tsy misy fanafana ho an'ny ota intsony. Madio ianao dia tazoma mandrakizay. Izay ny antony nanomezana ilay fanahy masina ahatonga anao tena ho lasa parfait. Any tena tsisy tsiny, tsisy kilema, tanteraka. Tsy mahay manao ratsy ny dikan'izay. Zany no teny omenantsika voalohany mikasika ny amin'izay hoe tena tsy mahay manao ratsy anie ny ato amin'ny Ahosoa. Tena tsy mahay zany izy. Fa ianao mbola manoto io zany tsy izy ianao. Verentsika amin'izay izy ilay Korintianina voalohany satria mazava izay ny teny Korintianina voalohany toko 9 dia ny 7 teo zany. Zay. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitana ianareo. Tandremana voafetaka zany. Fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sambo sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita 10:10 sy ny mpangalatra sy ny pierina sy ny mpomamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankelina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay. Zany hoe ny olona mpanao ratsy mihitsy zany dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Reo le tsy mahazo miditra andreo, reo le mpanota reo. Dia verifio zany ny plasinao aiza ho amin'io ianao. Verifio tsara ny plasinao aiza ho aiza eo ianao zany. Fa tsy mahazo miditra lanty ianao izay nitenin'ny dada Iava. Nampitondrenan'ny Ahosoa, nampitain'ny apôstôly. Zay zany ny zavatra misy zay. Faro, tsy haiko hoe 1, 2, tsy haiko tsona fahafiry zao na fahafiry. Fa 5, fa 9 angamba dia tsy haiko tsona teny omenantsika indray Apokalipsy. Apokalipsy toko 2:20. 7:20. Apokalipsy 21:27. Apokalipsy 21:27. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vedaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Tsy mahazo miditra ao anatin'izany lanitra zany mihitsy ny olona mpanao vedaveta, ny olona tsy masina,
Ka ny olona tsy matsin'izany dia ny olona mpanota ilay mpanao ratsy tahaka anareo, tahaka anao, lay tsy mety miala ny fahotana, lay manaratsy an'izao fanjakana masina izao, izay mpandainga, efa impirina andainga ianao zay, ary ny androm-piainao dia lainga sy fitaka fotsiny mandraka andro any. Ary anao tsy ho afaka ho zany raha tsy manatona ny Ahosoa ianao. Fa izay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany no lasa miditra any, satria ireo ilay tsy mahay manota, satria efa tafaraka amin'ilay zanak'ondry, ka ny anaran'ilay zanak'ondry dia tsy iza fa Ahosoa, ilay manala ny fahotana, lasa tsy manota intsony izay miaraka aminy, lasa olo-marina izy. Apokalypsy 21-27, fanaporofonanao fa tsy ho tafidy sy lantilanitra zany mihitsy mpanota, aza lany andro eo anao fa tena zany hoe diso adresy mihitsy ianao. Apokalypsy 21:8. Apokalypsy 21:8. Fa ny osa sy ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy sy ny mpanao mpisampy, ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny fary rehetra avy sy ny solofara. Fa izany no fahafatesana faharoa. Izany teny izany zany dia tena mametaka amintsika rehetra mihitsy ny hoe tsy mahazo miditra ao anatin'ny lantilanitra mihitsy ny olona tsy mino. Tsy mino ny Ahosoa dia ka zany. Ny Ahosoa ilay manala tamin'ny fahotana. Hiditra amin'izay tsika hoe izaka eny toe-mpanota ary aloha. Rehefa henonao zany rehetra zany, ny mpanota dia ny olona tsy mino an'izao toe Andriamanitra Abrahama zao. Izay aloha, ary narin'ny Andriamanitra Abrahama dia Iayava. Ary izay miaraka aminy dia afaka amin'ny fahotana. Nosoloanareo Andriamanitra hafa io Iayava io. Tsy hoe mandinika izay nanovainareo anazy ihany fa be dia be nanaovanareo anazy ihany. Ary izay netra tsy niaraka tamin'io Andriamanitra Iayava io dia lasa mpanota daholo manerana an'izao tontolo izao. Porofon'izay ianao aza mandainga ianao. Iainanao zany hoe tsy maintsy manao ratsy izany ianao. Mandainga, mangalatra, misoloky. Tsisy mandeha marina mihitsy samia mandrefy ny tenano ny sasako manambady 4 nefa no milaza fa miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama manambady 10. Dia misy manao fampianarana hoe ka be loatra ny vehivavy ka tsisy mpamelona izy fa aleo izy atao lehilahy ray atao manambady be dia be. Misy mamorona fampianarana ohatran'izany ilay olombelona. Ianao no te hijangajanga ny tena marina ka ataonao izany izy. Zany sary misy daholo zany. Ao ny sasany dia tena hovaina fotsiny ilay anarana. Sasany laza fa mivavaka amin'ny Andriamanitra Abrahama nefa ny manao mpisampy, manao sikidy, mifamosavy. Zava-doza anie zany. Ny fijangajangana moa dia efa tsy resahana intsony. Tsy misy Andriamanitra Abrahama zany namela ny hoe lehilahy ray manambady be dia be io. Fa efa namoaka lalàna io Andriamanitra Abrahama io tamin'ilay Ahosoa ilay zanany mahalala an'izay ny rahany. Efa fanaporofona hoe tena niteraka io Andriamanitra io ka tsy resahako intsony. Io Ahosoa zanany mahalala io mihitsy namoaka didy sy lalàna satria mpaminany io ary ny mpaminany Israeliany efa nampianariko antsika fa tsy maintsy henona ny mpaminany Israeliana. Dia ny mpaminany Israeliana farany nefany Ahosoa namoaka lalàna hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Za zao tsika hijery an'izay teny izay any bokin'ny Filipianina any angambany izay. Hoe karoa kely Korintianina lisika. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Andininy faharoa. Anefa noho ny amin'ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy, ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy. Zay samy manana ny vadiny zany. Dia vakitsika io amin'ny teny frantsay dia fantatsika fa tsy hoe koa ny manambady lehilahy be dia be ny vehivavy na manambady vehivavy be dia be ny lehilahy. Fa zao ny voalaza ato amin'ny teny frantsay. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Tsy misy hoe que chacun ait ses femmes. Non, 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 non. Ozy ny teny Inglisy hoe no, no, no. One man for one wife. Zay ny dikan'izay amin'ny teny Inglisy.
Un homme pour une femme, que chacun ait sa femme. Donc zany hoe lehilahy anankiray manambady vehivavy ray, lalàna voakan'io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny alalan'ilay mpaminany farany Yahosoa nampitonaina ny mpianatra araka ny voalaza sotra masina. Et que chaque femme ait son mari. Donc un seul mari pour une seule femme et une seule femme pour un seul mari. Zany hoe vehivavy ray ao any lehilahy ray ao any vehivavy ray. Samy hoe mandrefiny anazy daholo nareo fa teny mpaminany Israely any ary tsy azo lavina mihitsy. Samy mandinika sy mieritreritra hoe ino ty adalana be nataon'olombelona ty. Zany ny tsy pazanao any amin'ny hery daholo zany. Tsy Andriamanitra Abrahama miaraka aminao rehefa nandika an'izany ianao. Fa zavatra hafa io arahanao io. Fianaran'ny Andriamanitra Abrahama fa mazava be Yahava, ianao zany mba iza. Dia samy mandinika dia jereo ny fihetsika anao taorianan'izay. Fa ianao mahita mihitsy fa mpanota ianao, ary rehefa mpanota anao tsy izy le miaraka aminao io, tsy izy ny tompoinao. Mahatonga saina e. Zay. Antsika ry jery sary manaraka ny fanovana le anarana satria hoe tsy mino ny osa sy ny tsy mino na iza nanovan'le anarana dia efa tsy mino anao dika an'izay satria efa nampahafantaranao le anarana marina hoe Yahosoa. Rehefa tsy mino ny Yahosoa zay nanala olona fahotana ary natonga olona tsy manota intsony, preuve tangible ozy ny teny frantsay, zany hoe tsy azonao ialana mihitsy izy, petraka tsara mihitsy le preuve. Ka raha ohatra ianao zany hainao zany fanapofona zany hoe lasa tsy mahay manota intsony ny olona rehefa tafaraka amin'ny Yahosoa. Rehefa henonao zany fampianarana zany hoe lasa tsy manota intsony ny olona rehefa miaraka amin'ny Yahosoa, ka tsy mety nanatona ny Yahosoa ianao, efa mpanota ianao zay. Zay le hoe tsy mino. Le anao mampanota anao ary tsy nafaka anao fahotana mandraka androany. Inona ny atony tsy ninonao ny fahamarinana menanao? Rehefa tsy ninao an'izany anao dia ho any amin'ny ilana anao dikan'izay. Zay hoe ny osa sy ny tsy mino, ianao zany teneniny zany. Satria le ny tompoinao tsy nafaka anao tamin'ny fahotana, mampanota anao mandraka androany, tsy izy ho iny. Ianao ny ara-ny fitsarana hoe tsy mahazo makany amin'ny lanty ianao, la ny andro mivavaka any ianao ny teny izy. Zay. Tsy mino anao. Efa nytenainao fa tsy izy ny krismasy. Namoaka lalàna teto mihitsy ny ambasadeur ny Yahosoa Elias ny tenako. Hoe tia ny lalàna amin'ny rano milaza fa tsy azo atao mitandrina an'io krismasy io na mankalaza an'io. Mamaly fotsiny nareo avy any hoe zay tsy maintsy mitandrina krismasy satria maneran-tany ny anaovana an'io. Fiza milaza fa rehefa maneran-tany dia tsy maintsy ataonao. Fiza moa milaza aminao fa rehefa atao maneran-tany dia mety ny dikan'izay. Lalàna veza no miteny an'izany, fampianarana avy any an'izany namoaka an'izany. Zareo amin'izany zany zao dia fandikan-dalana ataonareo olombelona daholo zany hoe tsy tea lala nareo, ka rehefa tsy tea lala dia aleo zay tsy tea lala mandeha makany amin'ny lalana tsy tea lalana zany, fa ianao zay maheno kosany a miverena ty amin'ny fahamarinana. Verena ty amin'ny fahamarinana, manatona ny Yahosoa, manaraha ny Elia amin'izay ianao. Re zao mariky ny tsy finoana daholo reny. Hoe le ny tompolo ohatra amin'izay nampanota anao, ary iny fa mbola asa nandeha nanota indray anao satria efa niporofona taminao fa tsy azo atao mahamantatra an'io zanak'Andriamanitra io tao amin'izy nofo. Tsy azo atao intsony zany. Na dia fantatsika aloha izy zany tsy azotsika atao intsony zany. Lalàna anapetraka mihitsy anie zany. Nefa ianao dia mitondra an'iny baibolinao iny. Nefa ianao dia mbola nanao ihany ianao. Ka tsy efa mini manota avy ianao dikan'izay. Raha mini manota antsika efa nanao daholo nareo zao tamin'ny 25 décembre iny. Niara nanota daholo nareo rehetrarehetra. Zay ho teny hoe niara-nirona. Niara-nirona amin'le any amin'ny tsizitsony e. Samy mieritreritra e. Samy mieritreritra. Zay. Andao vao aventsika hoe tsy ekeny dada Yahava mihitsy ny anovana an'io anarana io. Zao fakitsika zay teny zay arika hatramin'ny bokin'ny Isaiah 48 firy zay 48:11. Isaiah 48:11. Dia mandray antsoratra daholo zany nareo Isaiah 48:11. No ny tenako, eny, noho ny amin'ny tenako ihany nanaovako an'izany. Indrisy lotoina ny anarako, fa ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Zay. Indrisy izy lotoina ny anarako fa tsy omeko ny hafa io voninahitra io. Zany no profo fa tsy ekeny dada Yahava mihitsy ny anovana ny anarany. Raha Yahava no mena voninahitra dia tsy azo novana teo hoe Jehova na Jesosy na i Jesoa
na izy izy na jesasy na alà na brahmana visno na sivana bodana tsy haiko tsony zay mety antsoinao any non tsy azo atao. Andriamanitra tokony ny andriamanitra tompony zao tontolo zao sy nahary anazy dia nyrehetrarehetra hita maso iny tsy hita maso be dia be ny tsy hainareo tsy fantatrinareo ny nahary an'izany dia ilay mitondra anarana hoe Yahveh dada malalako dada ny Eliaza dada ny Yahoshua zany tsy meko ny hafa ny voninahitra nefa nomenao hafa izy ny voninahitra tokony mena ny dada Yahveh nalefanao tary amin'ny andriamanitra tsisy tary efa nanoty ianao ary miomany ny atezerany dada Yahveh zay le hoe tsy maintsy makany amin'ny elo hoe miomany ianao niaza mba maty moa ianao io miomany ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ianao niaza mba maty moa ianao io miomany ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ny fanovana ho an'io anarana io Yahveh novainao zavatra hafa Yahoshua novainao zavatra hafa miomany ianao zay le toe tsy mino ianao tsy mino mihitsy fa ny inonao dia andriamanitra mametraka anao ao mpanota zany ny inonao andriamanitra mandefanao makany amin'ny elo zany ny inonao tena mampalahelo mino tsara le tenao dia refesy ahoana ny alazanao fa ho avy ho tonga any amin'ny lanitra zany tsy makany anao neko anao valy tsy makany ary io tsy azonao forcena amin'ny teny fotsy azy tsy maintsy makany nga io azo atao azy zany tsy makany fotsiny zao koa ianao zay koa tsy azonao lavina tsy mahazo makany ianao aiza any amin'ny lanitra lanitra tsy mahazo makany ny mpanota mpandika lalàna ahoana ny anaran'io andriamanitra io no voavainao ary ny voaporofo satria tsy afaka tamin'ny fahotany ianao mpanota ianao mandraka androany zay efa voaporofo mihitsy hoe ianao ngefa mpanota foana ka rehefa mpanota dia tsisy andriamanitra marina miaraka aminao zany satria ny lalàna dia hoe fa izay rehetra nanota dia sady tsy mahita anazy no tsy mahalala anazy mazava be nge zany lalàna zany no nkefaketsika ny jaona voalohany jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy ao fa izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota koa izay rehetra manota dia tsy nahita anazy sady tsy mahalala anazy anareo tsy nahita anazy ony le mpanota tsy mahalala anazy iza zany no hitanareo mpanota io satria ny soatra masina dia milaza fa tsy nahita anazy nareo tsy mahalala anazy ianareo mpanota nge miantso Jesosy Jesoa eto nefa ny teny hoe tsy nahita anazy nareo ary tsy mahalala anazy tsy izy ange zany Jesosy Jesoa dika tsy izy Jesosy tsy izy Jesoa tsy izy Jésus tsy izy Jesus tsy izy Daholo rehetrarehetra any rehefa andriamanitra nahampanota anao dia tsy izy aza mba miteny andriamanitra Abrahama zany fa tsy izy io nampanota anao lasa mbola manao idôlatria anao lasa mbola manao ny fanompotsapy maro samihafa ataonao lasa mbola manao famisaviana ianao zava-doza amin'ny nataona samia mieritreritra ny fijangajangana ny adultère ataonao foana andriamanitra izy ny miaraka aminao tsy le andriamanitra marina saingy izy moa tsy manampiseho hery sy fahefana taminareo dia zany izy tiavanareo hoe tena maheriny ianareo fa tsy ohatran'izany tsony zao tsy nenareo zany ny mahery fa efa tonga eo aminareo le tena mahery ary tena ny tompony hery sy ny fahefana mihitsy ty tonga ty Yahveh no anarany arany zanany dia Yahoshua ary reo anakireo no naniraka ny Elia ziady Elia zay hitany masonareo tonga izy ty rajavy za manaporofondrony tsy mety ataonareo any mikara toko fahadimy azafady indrindra toko fahadimy andininy fito ambin'ny folo anga manisy zay diso misy lovaina ty fa tena blokiko keny velokely mandeha jaona voalohany toko fahadimy andininy fito ambin'ny folo
Jaona voalohany toko fahadimy andiny fafito ambin'ny folo. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany a dia efa hotana daholo ny dikan'izay. Zay voalaza ny lalàna zany zay. Zany hoe rehefa hoanao ny zavatra tsy mety eo anatreny hoe Andriamanitra ianao, zavatra mankany amin'ny tsy marina, dia efa fahotana zay. Aritra dia tsy miditra any amin'ny lanitry ny lanitra ianao. Zany mahatonga ny olona ato amin'ny Jehosoa parfait. Tena tsisy kianina, tsisy tsiny. Fa ny mpanota kosa zany dia mitsipy mankany amin'ny elo. Ary ino raha mpanota ny olona mandeha amin'ny tsy marina rehetrarehetra, mamitaka, manainga, misy loka, zany na te mpanota zany. Rehefa tsy fahamarinana dia mpanota, ary rehefa mpanota dia tsy mahazo mankany amin'ny lanitry ny lanitra. Tadidio strict ny fidirana any. Andriamanitra masina sy marina ny tompo trano any dia tsy tia zavatra maloto izy. Ka ianao tsofotsofoka any amin'ny trano ihany roany ianao satria maloto, tsy mahazo miditra any ny ratsy ozy ny teniny, fa ny masina ihany no mahazo miditra makany. Masina tsara zay, mazava be mihitsy ny teny. Ohatra rehefa tsy mankatony io teny io ianao dia efa mpanota ianao zany se. Dao tsy elo hitsandraitsika amin'ny teny manaraka mihitsy hoe ahoana ny andrefesana hoe manota indray ny olona anankiray fa rehefa tsy fahamarinana zany dia efa ota. Misy lalàna no menanao, tendray ny andrefesana anazy. Rehefa ndikainao lalàna ny Jehosoa dia mpanota ianao. Zay indray no resantsika eto indray hoe lalàna ny Jehosoa rehefa ndikaina dia efa mpanota koa ianao. Aleloha, efa mety antsy fa aleo arahantsika izy fa mety daholo. Jaona voalohany hoe toko fahatelo andiny faefatra. Jaona voalohany toko fahatelo andiny faefatra. Zay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Zay indray zany no teny hitantsika eto amin'ity sary manaraka ty hoe ny ota no te hoe fandikana ny lalàna, ary zay rehetra mandika lalàna no te hoe manota. Zany hoe rehefa manota ianao zany a, rehefa nanota ianao zany a, nandika lalàna ianao ny dikan'izay. Zay zany ny dikan'izany ao izay tsy mahalala. Mazava be zany teny zany a, tena mipetraka tsara mihitsy ilay fanazavana. Inona zany ilay lalàna hoe mampanota anao zany. Ataontsika aloha hiverina rika hatramin'ny dimy folo. Efa namoaka didy dada Iava, fa ny lalàna Mose dia tsy azo anampiana, tsy azo anesoa. Deutéronomie 4:2. Deutéronomie 4:2. Aza-pianareo ny teny a. Iza dao zany le mpandika lalàna zao, le tsy mahazo mankany amin'ny lanitry ny lanitra. Efa fitsarana zany ty meny ziady Elianao ty. Deutéronomie toko faefatra, ty lalàna mitsarana dia samy mandinika ny ataony amin'izay a, dia amboary teny zao ny andamianareo ny fitsarana anareo fa efa meko izy ty. Ahoana ny amarinareo anazy? Ketriketreo amin'izay ary dia hitantsika ny mahafaka anareo. Deutéronomie 4:2. Deutéronomie 4:2. Aza-pianareo ny teny izay andidiko anareo, ary aza anesoa anareo fa tandremo ny didiny avy Andriamanitra izay andidiko anareo. Tsy azo atao zany manampy sy manaisotra ny teny amin'ity didy folo sy lalàna Mose ty. Zavatra nisy anefany tsy navelany dada Iava natao intsony ny fisoronan. Fa raha vao manao fisoronan nareo a, dia mitovy amin'ny mamoraka vozona alika sy mitondra rakisoa. Fa ny tena mipetraka izy aminareo nefany izay mitandrina didy folo no mba hananatanteraka ny fankatoavan'io fisoronan io. Satria ny lalàna ny fisoronan dia ao anatin'ny bokin'ny Levitikos toko 5:20. Ny bokin'ny Levitikos toko 5:20 ray manontolo no milazany hoe ity ny lalàna ny fisoroana ataonareo a, mba hanafana anareo amin'ny fahotanareo a indray mandeha Sataona. Ary lalàna tsy azo sarana amin'ny bokin'ny Mose zany. Loka avaketsika ny Levitikos toko 5:20 fa misy lalàna atao fisoroana fanafana ny fahotana zanak'Esely a indray mandeha Sataona. Levitikos toko 5:20 andiny telo amby telopolo aleona andiny efatra amby telopolo efatra amby telopolo avy hatrany. Levitikos 16:34. Ary ho lalàna mandrak'izay ho anareo zany, hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha Sataona, hahafany amin'ny fahotana rehetrarehetra. Any hoe misy lalàna fanafana fahotana indray mandeha Sataona zany a, atao ho an'ny zanak'Israely lalàna ny fisoroana. Ka io Levitikos toko 5:20 ray manontolo io zay le hoe tsy azo anampiana, tsy azo anesoana. Fa ny tena mipetraka marina nefa zareo tsisy nanao io Levitikos toko 5:20 io. Efa nandika lalàna nareo, satria hoe tsy azo anampiana eo, tsy azo anesoana. Ka rehefa mitandrina didy folo nareo a, dia tsy maintsy manao lalàna ny fisoroana.
ao anefa nareo tsy nanao lalàna fiasoroana mba valikely izy ry mpitandrana didy foleta rehetra dia anareo mpivavaka sabotsy mpivavaka lahady aiza lalàna ny fisoroana tsy nataonareo iza moa no miteny tanareo ampidireo zany andriamanitrynareo zany jesosy nataonareo nitsofoka atao anatin'io fitoerana io resaka fisoroana io iza nampanao nareo an'izany fahotana matsiravina tahaka ny ao ny tena nataonareo ty mpanota nareo tena nanota mihitsy nareo satria nandika lalàna meko ny fanazavana teo hoe raha ny didy folo zany a de tsy raha teo afaka amin'ny fahotana ianao a de manao fisoroana anao indre mandesa taona zay vo afaka amin'ny fahotana ho azay mitandrana didy folo nanenany tsy nataonareo zay satria tsy azo esoronao ao anatin'ny didy folo lalàna ny fisoroana levitikos toko fahinina ambin'ny folo nefa nareo rehetrarehetra tsisy nanao an'io dika zany fa efa nandika lalàna matsiravina be nareo eo masony dada iava io ary tsy mendrika anareo tsony miditra any amin'ny lanitry ny lanitra satria efa nanotany didy nareo a ary nandika lalàna mose mendrika anareo ny fitsipazana makany amin'ny hery miomahanareo ry sabatista sy aladista rehetrarehetra le mpivavaka sabotsy sy alahady dika an'izany préparez-vous pour être jeté en enfer hoy ny teny anglisy hoe biridi mba ataotaoko fahatany izy fa ohatra metimety azy zany teny zany biredi zay zany redi satria redi fa tsy rivi biredi zany ohatra an'izay le izy e soyez prêt zany ianao fa otsipany amiendry hitako ianao zay tena mizezizezy teo tsy hoany io mba valikely zay fa fa andeha antany ianao aiza ny levitikos toko fahinina ambin'ny folo tsy nitanterahanao raha mitandrana didy folo ianao tozy ianao hoe ka ny tenin'andriamanitra rehetra ny boky nisiana ampianariny ambasadorany tsy azo atao tsony io zany no pirofo fa tsy azo ataonao tsony mitandrana didy folo nydikan'izay fa miala ataonao raha vo mibloke ny dada iava io a de midika avy hatrany fa aza mitandrana io tsony ary ny pirofo mitoka amitendanao a poteny hatrany amin'ny tempolony jerosalema tsy navelana notandremana intsony dikan'izay a ny didy folo a tsy navelana atao tsony fisoroana ka iza nampanao an'io nanina nalainao raha jesosy de natsofoka anao tao de lasa anao mitandrana didy folo tena fahotana matsiravina mihitsy ny nataonao miomana ry mpitondra fivavahana sy ry mpivavaka zay niaraka taminy miomana ianareo doka afaka itsika tena dada iava mihitsy nanafona ny didy folo voalohany a ao nefa anao mbola mitandrana efa fihetsika mandrava didy folo iny eny nataony am'ireny hoe mitoteny ny tempoly ary anao filazana izy hoe zay mbola manao fanahy nareo a mitovy mitondra ranalika aona moa mbola idiranao am'izany ny fanaovanao zany ange de midika fa iatsy ady am'io dada iava io ianao zany no pirofo fa tena nandika lalàna matsiravina mihitsy ny ianao efa nyteneny fa tsy mety tsony mitandrina io satria izy mihitsy ny bloke an'le fanaovana fisoroana zay fanafananao ny fahotana matosa anao nitsy atao anatin'io didy folo io de efa nisoratahana efa nisoratana ohatran'ny voatango ianao hoe ianao de efa lasa mpanota ary ianao ihany no confirmenteny anao fa mpanota dika zany fa tsy ho any amin'ny lanitry ianao mihitsy nanao sini fa de mpanota ianao satria efa tsy misy famafana fahotana ntsony amin'io rafitra io satria efa mipoteny dada iava amle Isaia 66:3 doka avaka itsika Isaia 66:3 hoe zay mitandrana zay mbola manao ny fitandremana didy folo a efa mipotena le fisoroana tsy azo atao tsony ka raha mipotena ny fisoroana tsy azo atao tsony a zay miditra eo zany de efa mpanota automatika tsisy tsony famafana fahotanako zay ny lozika ny zavatra ary marina be zay fa jerefa nge nataon'le olona ndray fantany faniravana tokoa le fisoroana fa nalainy jesosy jesoa jesus jizasy de natsofony teo amin'ny plasin'le fanaovana fanesoana fahotana tena ohatrany hoe manompavararaka ny dada iava mihitsy ny tena mariny le andriamanitra abrahama opavararaka tena makany amin'ny dada iava mihitsy hoe ianao ny tena fonina ty fa zay sinoana hafa ndray ty andriamanitra o soadalala nataonareo olombelona zay zany mariky ny mampanota anareo ary zay mivavaka hitra miantso jesosy jesoa jesus jizasy ary mitandrana didy folo automatika nanaraka an'izay de nilaza dolo tam'vava fa tsy maintsy mpanota ka ino na tonga anareo mpanota tsisy fanafana fahotana Isaia toko fahinina ambinipolo andiny fa telo teto nanaporofon'ny dada iava fa tsy mila ina moa tsy mila le fisoroana nataonareo tsony a ary resa nanapoteny tempolony zany no fanamarinana hoe tsy mila nio tsony a Isaia 66:3
zay mamono omby dia ohatra ny mamono olona zay ary le zay. Zay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona rika, ary zay manatitra fanatitra hoana ohatra manatitra rakisoa, ary zay mandoto didikazo manimpofona fanatitra-patsiroana dia ohatra misaotra ny sampy. Zany ange re olona fa milaza mihitsy hoe tena tsy mety amiko mihitsy le zavatra ataonareo e, ary tena mahatezitra anazy mafy mihitsy le zavatra ataonareo. Ahoana amin'izay ny hevitranao ara? Nefa ianao dia tena nesoronao mihitsy nyty isy asosantsisy ty tokoa, tena natanao mihitsy na nanaisotran'io fa nisoloanao an' Jesosy daholo le zavatra eto atao sy Jesoa. Iza nampanaonao an'izany? Lalàna taizana fanaonao an'izany. Nefa ianao dia mety asotra ny vandravandra hoe aza nampiana dia aza nesoa dia autonomie quatre rahateo ka ny fampidiranao an' Jesosy Jesoa tao anatin'io plasin'io fanaovana asorona omby sy ondry sy osy io a. Dia midika fa tena nososenao ny teniny dada Iava hoe aza nampiana dia aza nesoana, nososenao zany teniny zany. Ninonino no teneninao? Atria mahitsy be le teny aza nampiana io dia aza nesoana. Eny fa na le zanak'Andriamanitra azy dia ny teny mihitsy hoe tsisy ho foana ny amin'ny didy fosy lana mose io ho an'izay mitandrina azy, na teny soratra ray aza na ina moa na litera ray aza. Zay ny teny'le zanak'Andriamanitra. Nefa ianao ty tena nanala sy nanaisitra mihitsy, ahoana moa ny afaka anao amin'izay? Ary mpitondra fivavahana sy mpivavaka zay mitandrina didy folo efa fitsarana ty meko anao ty ndana tadiavo teny zao ketriketreo ny afaka anao a, ary meo anany valy teny raha mahita ianao. Fa raha nahita avy anareo tsy efa niakatra tety nareo ny teny taminay ao avaliko ianao e. Aiza ny amalinao io lalàna eny meko anao fa tsy torapo e. Soratra mivandravandra be hita amin'ny voamasonao io. Zany ilazako aminao zany. Eo mieritrereta mihitsy ianao ny teny izy. Mazava be ny teny dada Iava hoe tena raha mbola manao an'io dia tena zavatozy tsy mety. Nefa dia natsofoka anao to fotsiny zao Jesosy. Jesoa nge avakitsika amin'izay ny teny Jehosoa araka ny boky Matio. Vetsika ny teny Jehosoa Matio 5:5. Ty le mahafinaritra reo be mianao an'ity dia averiko aminareo mihitsy izy. Matio 5:18. Ahoana ny teny Matio 5:18? Tena voalazanao mihitsy izy, averitsika mihitsy. Zao ny voalaza ato. Matio 5:18. Falazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna ny Mose, na i Mosesy na Moizy, na dia litera iray aza na tendrotsotra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Tsy misy ho foana ho an'io zany. Tsy azonao foana ilay zanak'Andriamanitra mihitsy anao sy fa tsy azo foana an'io. Ho anareo izay mitandrina anazy ny dikany zany. Mazava zany fa raha mitandrina didy folo ianao dia Jehosoa mihitsy milaza fa dia tsy maintsy ataonao ny fisoloana. Nanino ifa ianao tsy nanao fisoloana fa ilay zanak'Andriamanitra sampona be avy any tsy izy fa niforoporonareo avy any, ary Andriamanitra tsisy fa tena sampy. Inona tsofoko nareo tao? Tsy fa mety avy atana ny dada Iava mihitsy ny fety nataonareo ty. Tena miantsiady amin'io Andriamanitra Abraham mihitsy nareo rehetrarehetra, miantsiady nareo teny izy. Ka zay nge le hoe miomany ao amin'ny teny anglisy hoe get ready, hoe soyez prêt. Miomany ianao fa tsy maintsy mankany amin'ny elo ny olona mpandika lalàna. Ianao io dia nandika lalàna mihitsy ianao. Fisoloana ohatrany dia nibatainao avy any nesoronao dia natsofoka anao tao ny Jesosy anao sy ny Jesoanao, Jésus jizasinao. Iza nampanaonao an'izany izy? Tsy tianareo mihitsy mihaino ny Elia satria mahitsy be ny tenin'ny Elia, fa ny tenin'ny Elia manaraka anareo mandra-patapoky ny fofony anareo. Eny fa iala any izy ianao dia eo mihitsy ny tenin'ny Elia iverinao misofonao ny tenin'ny Elia. Ahoana ty teniteny hoany? Tsy ho afaka an'io tenin'ny Elia io zany nareo, fa Elia sy Jehosoa anankiray zany. Fa ny teny Jehosoa zao averiko aminareo. Raha izy ny tonga tety dia ohatry izay natao, fa io ihany no averiko aminareo. Fantanitra. Sa mieritreritra atsika. Ino ty zatra nataonareo ity? Ny mpitandrina didy folo moa efa teneny hoe tsy mety tsony satria maninona? Efa foana ny fisoroana. Rehefa foana ny fisoroana, tsisy fanafana anao amin'ny fahotana intsony raha miditra ao anao. Iza nampitolatolanao miditra ao? Ray izay, satria dada Iava teny hoe tsy mety tsony, tsy tiako koa foanako ny fisoroana, foanako ny tempoly, dikan'izay tsy mahazo mipetraka amin'ny intsony nareo fa tsy mety amiko intsony. Raha mipetraka ao anatin'io nareo dia mpanota mandrakizay nareo. Dia io tokoa nareo mpitandrina didy folo fa mpanota mandrakizay nareo. Niatra taminareo ny teny dada Iava. Mbola ny amplifie nareo,
no amafisinareo indray ny fahotanareo. Nisoroanareo tokoa rehefa isoroana fa nampidirinareo an Jesosy Jesoa Andriamanitra ty nataonareo. Lalàna taiza nampanaonareo an'izany. Nga tsy hita voamasinareo le hoe tsy azo anampiana dia tsy azo niesorana. Ary namafitsy le zanak'Andriamanitra hoe tsy azo rofoanana ny teny ao. Raha mitandrana io dia tandremo izy rehetra rehetra. Ary rehefa hialana io ialana izy rehetra rehetra. Zay indray izy mety tahaka ny atao amin'ny Iosoa. Zay moa tsy miditra amin'io zany. Indray lalàna ny Iosoa na ranay. Tsy miaraka amin'ny didy folo zany. Io rehefa nravahany Iosoa tany azy fijaliana. Efa nomeko anareo ny fanaporofony. Nomeko anareo ny démonstration. Fa nareo tsy mino araka le tenin'Andriamanitra hoe ny osasiny tsy mino. Ianareo nge zany tsy mino zany. Ianareo mpiantso Jesosy Jesoa Jésus Jesus nareo zany tsy mino zany. Ianareo io voalaza ny tenin'Andriamanitra io. Tsy mety ninonareo daholo ny teny nampianarin'ny lehilahy rehetra rehetra. Nefa dia teny marina no menanao. Ka nareo nino? Ianareo nge tratran'io teny io ny osasiny tsy mino. Ianao zany. Tsy mino hoe diso io Andriamanitra anao io. Tsy mino hoe fa mpanota foana ingenao. Nganao mety mino an'izany. Anatao hoe voapetaky ny vy mamay sainao. Niaza mba maty e. Ozy ny teny alika hoe miomany e. Niaza mba maty ianao fa any amin'ny ena. Fandikan-dalàna mahatsirava nataonao. Miopapana mihitsy ny fandikan-dalàna. Zay. Raha hitodika indray amin'ny retetran'ny fandikan-dalàna nataonareo dia efa betsaka mihitsy. Ao ny Andriamanitra Trinité nataonareo. Ao ny Andriamanitra monoteisme nampianarinareo. Zany zao dia mariky ny mampanotanareo daholo zany. Hatrany amin'ny batisa nataonareo. Ny batisa nataonareo amin'ny anaran'i Jesosy na ny anaran'i Jesosy nareo tany. Iny aloha dia efa Andriamanitra efa fausse marque efa tsy izy iny. Efa mpanota daholo izy niaraka tamin'iny fa nataonareo foana ary tsy telala mihitsy nareo e. Olona mpanota ny nampianatra an'izany hoe tao amin'ny anaran'i Jesosy dia nanao tokoa. Diso indray ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Zay na tonga nampianatra farany teo hoe raha ny anaran'ny ray aloha dia Yahova maran'izay. Anaran'ny Yehosoa dia Yehosoa maran'izay. Ary meo ana ny anaran'ny fanahy masina fa misy amin'ny million ngery zareo. Dia izy amin'ireo anarana fanahy masina million ireny no raisinao zany. Izy amin'ireo. Zara nanomenareo santione misy na hoe fanahy fitsarana, fanahy masina, fanahy fandringanana, fanahy masina, fanahy fanatanterahana, mbola fanahy masina. Ary ny fanahy masina ny rano anatin'ny olona, fanahy masina daholo zany. Amilio isany ireo. Izy amin'ireo no raisinao ny anaran'ireo zany. Mba meo kely ny valiny izy amin'ireo no raisinao. Tanao zany tsy fahafantaranao n'ininy. Le asan'Andriamanitra ny tiana tenena amin'iny hoe tia ny asan'Andriamanitra. Efa nanao ny asa ny dada Yahova. Dia manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny ray. Efa ny asan'ny ray ny dikan'izay. Manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny zanaka. Satria efa ny asan'ny zanaka. Ary manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny fanahy masina satria le fanahy masina koa miasa. Avy any amin'ny dada Yahova daholo zany tsara zany. Fa tsy koa hoe mitadiavinao ny anaran'ireo dia ataonao an'izany daholo ny olona tsy izay mihitsy ny izy. Fa manao vabatisa azy ho amin'ny anaran'ny reto. Zay. Ka raha manana ny anarany ray dia mananarana ny zanaka. Ary ny fanahy masina misy amin'ny million isan'ireo e. Ny anaran'ireo be dia be dia ahoana. Tanao zany tsy mampitombona an'izy. Zany zao dia efa fahotana nataonao daholo zany. Ary zay nitaovana ny teny hoe matoy eo so amin'ny teny hoe ary manaova batisa azy eo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Lalàna anie zany e. Ahoana mbola asara ianao mandika an'izany teny zany. Ary rehefa novainao ny lalàna ny batisa dia efa mpanota ianao. Zay no nitaovana ny teny hoe nareo samy mpanota inge ahoana no an'io sary ratsy io e. Ny Andriamanitra nareo efa mpanota avy any amin'ny devoly. Ianareo mpanota dia le tenin'ny Andriamanitra efa tsy izy avy any. Ny teny le mpitondra fivavahana efa diso mpanota avy any. Ino no arahanareo? Samy mpanota miara-fampiteny, miara-fampitatana, ohatrany hoe jamba miara-fampitatana any akady ny fiafarany. Zany angino ataonareo e. Le mpitarika mpanota, mamoaka teny tsy izy le mpanota, ino no arahanareo? Ena teo ranao fanazavana hoe izy milaza anareo fa marina ny Trinité, efa meko ny fampianarany. Izy milaza anareo fa marina ny monoteisme, efa meko ny fampianarany. Samy fampianarana diso daholo zany. Satria mieritreritra ny dikan'izay. Andriamanitra tena miteny anareo mihitsy hoe maiza mandinika tsara. Ary maiza mamantatra ny lalakare. Fantaro ny tokony ataonareo. Aoka tsy hanao totoa mihitsy ny intsony fa tena andinika ny tokony atao amin'izay.
aoka tena mantatra ny tokony atao am'izay fa tsy anao foana am'izay aza manaiky vonoany olona any amin'ny elo anao fa tena tsy mahazo mety tsana eo ny olona tsy masiny zay ny antony tonga nanome fanaporofoanao tahaka an'izao farany raha mitodika manokana ho an'izay rehetra ato amin'ny Ehosoa sy aniro ato amin'ny Ehosoa fady indrindra ny manohitra an'izany atao hoe tenin'ny Eliaza na manambany an'izany lalàna avy hatrany fitsarananareo no mieko anareo fa raha vao zany mihitsy ny voatohitrinareo zany teny zany fanambanina ny Ehosoa mivantana zany fanambanina ny dada Iava mivantana zany tsy nafantatra an'izany dada Iava zany nareo raha tsy teo Elia tsy nafantatra an'izany Ehosoa zany nareo raha tsy teo Elia teny dada Iava sy Ehosoa azy ny dika zay matony meny fahefana ny teny momba azy zay ny dika zay ao amin'ny bokinareo azy rehetra amin'ny Hebreo toko fa Hebreo film izy iny Hebreo tsy tadidiko hoe manekeny mpitondranareo dia manao avy azy Hebreo film 13-17 hainrova tsy enjery mihitsy ny satria navo azy nga manity dahoary Hebreo 13-17 vazivazy zany fa tsisy an'izany anila zany ngeny re mivazivazy zany Hebreo 13-17 manekeny mpitondranareo ka mano avy azy fa izy miambina ny fananareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola mpahamoana manaovany amin'izany fifahina fa tsy amin'ny fisetoana fa tsy mahasoanareo zany olombelona kely tahaka anareo raha nomena zany teny zany hoe ankatoavo mpitondranareo fa ary ekeo izy fa izy miambina ny fananareo fery anga tsy mampiambina ny fanareo fotsiny fa mitondra ny fananareo ary mitsara ny fananareo lehibe ny mpitsara zany Eliaza any amin'ny lanity ny lanity ary efa nampianariko loatra any amin'ny toerana hitsarako azy hoe atsy ny any andehanareo saingy zaho tsy mitsara zay da zany fa lasa miangatra efa nomeny Ehosoa atao hoe zandry zareo ary eo zay efa nomena sehatra amin'izany teny fanampy tsara zay ny antony nanomezana rehetra avoaka ny hoe mpisolo vavy satria andalo fitsarana nareo ary reo fanamasinareo no hitsangana niaro anareo raha afaka miaro izy noho amin'ny adalanareo tena tsy afaka izy raha noho ny amin'ny adalanareo ka raha ny olombelona ety an-tany nareo raha momba nahazo antony teny tony tamin'ny Ehosoa ekeo io manahoana le olona hitondrareo any amin'ny lanitylanta mihitsy raha toerinareo ny teniny zany olona zany fa zay fa teneko fa zany nge tsy olona nge mitondra nareo ety raha olona zay dia nanao ohatra ny fiainanareo olona fa zay tsy olona zay avy any aminay ary verina any aminay zay ny anome fampianarana nareo firy azy teny tsotra ny meny Elia tandre midikaina ny mari-pitiavana ny Ehosoa mifoaka be zay teniko zay tandre midikaina ny mari-pitiavana ny Ehosoa fa raha vao voafafanao ny mari-pitiavanao amin'ny Ehosoa hatrany amin'ny kely indrindra dia voafafa ny anaranao ny amin'ny lanitylanta maiza mandray an'izay daholo rehefa teo izay dany anarana fa ny tenin'ny Eliaza menareo dia tena voaray an-tsoratra daholo ny ary alaletra ny ampiarana amriny ny fitsarana hatrany amin'ny fandehanareo ety an-tany ninninona ny tenenin'izany Eliaza zany ka navoaka ny tamin'ny vavany dia mandeha arabaky teny ny fampiarana any na eto ambony tany na ny amin'izay dany raha ny tenina mbola misy tanteraka ka ho avy eo izy ndraso eo fa ho avy eo izy tsy misy tsy ho tanteraka reny na ndray azy eny ilazana amintsika zay ka tena fahadio raha olombelona kely ohatranareo zay nitondra nareo teto an-tany raha nahazo an'io teny io manahoana kosa raha tenin'ny Eliana dikanareo fa dia mitaka ny teninareo hoe tsy ho any amin'ny lanitylanta etso ary ny mari-pitiavana tokony nasionareo no tsy nataonareo mahay mandray nyity teniko ty daholo zay mandre am'izao fotoana izao zay mbola nomena fahefanandray iaino zany raha ny mari-pitiavana tokony ho nasionareo any Ehosoa tsy mba nataonareo misy Ehosoa ho tianareo ve mba apetraka kosa zay fantaina zay raha ny fotoana tokony hampiseho fitiavana ny Ehosoa nareo ny tsy nampiseho misy Ehosoa mety ho tianareo tsony ve mba valeo zay fantena zay fa zany efa mamaly
tsisy aloha e, atezerana raha ny teny satria amin'ny Joshua dia tahaka ny hoe traître ianao zany, ohatrany hoe tena hoe traître moa zany mpamadika, hoe amin'ny fotoana mba ilananao a tsisy nina hita aminao ohatra viavy zany mba hijery voany hoe mba hoanina tsy nahita na dia nozonony, ka raha mba nisy fotoana tokony hamalinao hamaly ny fitiavanao any Joshua ianao nefa ianao tsy namaly, tsy mba nampiseho satria tsy anjaranao no tokony ampianarinao izy, ny tokony hamaliko fa tokony automatika aminao mpamaly zany zay maly fitiavana ny Joshua rehetra. Ahoana moa tsy ahafantarana hoe tokony anao an'izao amin'ity fotoana ity mba ho hamaliko any Joshua? Hitady point reo ataonao ary hitady hevitra azy ianao mba hamalina. Fa misy teny Joshua zay hoe raha misy malala fa tokony ianao soa fa tsy mety manao, eloko ao anazy le izy. Raha misy olona mahalala fa tokony ianao soa fa tsy mety manao izy, eloko ao anazy zay zavatra zay. Tsy hikariko an'izay fa zatra ao anaty baibolinareo zay ndanakaroy. Fa ity nefa dia ianao mihitsy mba mamaly fitiavana ny Joshua. Raha tsy mba nanao an'izany ianao, dia hoe hitady hevitra ara ho aho atao. Ny fahamalinan'ny Joshua tsy akory hoe any amin'ny fanohanana ara-boly ihany, fa izay moa fitiavana daholo, fa fanohanana, manohana dika zay, fanohanana amin'ny fitiavana amin'ny rehetrarehetra izay tokony aseho. Indrindra amin'ny fotoana izay teny ilavany Joshua zany, any amin'ny fotoana hitadiavany Joshua zany hoe mila vokatra avy any aminao izy. Aiza ny fampisehoanao izay vokatra zay? Fa ny fampisehoana zany ange tadiavana hevitra mihitsy hoe raha mahita occasion zany dia efa avy azy. Tsy teny mikasika any amin'izay fa ianareo izay dany tiako tenenina eo. Hoe raha ianareo sanareo raha miteny hoe raha misy mahafantatra fa tokony raha misy mahalala fa tokony anao soa izy nefa tsy mety manao, dia lasa eloko ao anazy zay. Efa miteny zany Joshua tomanaovana ity dia tsy mety manao dia eloko ao anao zay. Satria misy zatra miseho. Manahoana zany raha ny amin'ny Joshua tokony hanaovana an'izay? Nefa ianao mahafantatra fa tokony anao an'ity satria misy ohatran'izao, tokony anao an'ity hoe zatra mikasika ny Joshua dia ahoana moa zany tsy hanampy ny zatra momba ny Joshua? Inona zany mazedalao raha tsy manampy ny momba ny Joshua rehetrarehetra ianao? Ary raha milaza ianao fa tian'ny Joshua ka hanampy an'i Elia, ny asan'ny Elia nge mila fanampiana amin'ny rehetrarehetra fa tsy hoe Elia reny manao reo fa samy miara manao daholo ny teny izy. Anareo aza hoentiko any aminay afaka tsy manao rehefa tsy anao fa dia soloina olon-kafa fotsy ianao dia izay olona anao indray ny atao solonao. Sotra kely ange ilay vadiny. Fa izay ny lalàna. Ahoana moa tsy hatakarantsy ianao fa tokony hamaly an'i Joshua amin'ity vaninandro ity? Ahoana moa tsy tokony hafantaranao fa tokony tena hampiseho fitiavako an'i Joshua amin'ny fotoana tahaka an'izao? Zarako aza misy occasion mba ahafahako mampiseho ny fitiavako an'i Joshua. Hokarohako daholo ny fomba rehetrarehetra miloko ny fitiavan'i Joshua satria izany nampianatra anareo mihitsy hoe valio ny fitiavana nomena Joshua anareo valio ny fitiavana, ary ny fitiavana mivaly fitiavana ho zay nge nampianariko anareo injato amby arivo ozy ny fitenenana isake miditra foana dia miteny an'izay foana hoe ny fitiavana ny Joshua dia valio fitiavana mihitsy ny fitiavana ianao, fa ny fitiavana mivaly fitiavana fa tsy zavatra hafa, fa zay ataonao dia fitiavana daholo. Rehefa tsy nanao an'izay ianao tena ratsy le sary. Ataonao hoana zany ny ahatra re miandro miboka raha izao ianao dia efa tsy mahavita mamaly. Aiza ny afanao miady amin'izany vaninandro sarotra zany raha amin'izao vaninandro zao dia tsy afaka mamaly. Raha amin'izao vaninandro zao tsy afaka mba mampiseho ny fitiavanao ny Joshua, dia ahoana moa zany ny afanao mamaly amin'izany hevitra zany? Tena ratsy. Torevitra ny Elia mampianatra hoe aza simbanina ny tokony lalanao makany amin'ny lantilanty. Aza simbanina ny fitiavana zany, tena tadiavana hevitra zany, aiza ny amaliko ny fitiavako an'i Joshua? Fa tsy mila entanina zany. Samy mandinika fa tsy miteny mahitsy amin'ity sary ity. Fa somary ankolaka fa mahatakatra nytiako tenenina reo hoe raha ny andrasana ny fahamalinareo fa tsy miretina malinareo, aiza tsony zany nareo ny amaly? Indra raha amin'izao fotoana ny fahamalinao zao. Tena mba mieritrerety zay ihany ny teniko zay fa mifarana ny teny satria hoe rehefa tsy nampiseho fitiavana ianao ny Joshua
manantanina anao koa ny fitsipazana ny amin'ny hery satria lalàna nge zany fitiavana zany zay tiany dada iavasy Joshua ihany mahazo miditra any amin'ny toerana misy azy miana lozika be zany zany hoe apiditra olona ao anatin'ny tranoko nefa fahavaloko izy raha tsy olona tsy misainako apiditra fahavalo an-trano fa ny mahazo miditra ao an-tranoko dia ny olona tiana lozika be zany ary raha ho any an-trano dada iavasy Joshua koa nao ampiseho anazy ny fitiavana anazy rehefa tsy nampiseho anazy ny fitiavana anazy ahoana moa nefa anao miditra makany ary zany ny mahafinaritra ny any amin'ny faritany kosa ny zeda rehetra any amin'ny faritany toy izy ny fitiavanareo any Joshua tena ny depassenareo mihitsy ny tanareo ary verinareo lavitra dia lavitra mihitsy aza rindra ny poinareo toy izy ny poinareo hatramin'ny farany aza manay Kristy fa ny lavitra indray ty ho any lasa ny tiany Joshua fa tsy ny akaiky ny lavitra ny Elia fa tsy ny akaiky ny Elia tena gakitsika zay fotsiny fa ampy zay fa tsy miteny lavabe tsony Elia fa miraha sotsiketra samy iezaka ho azay mbola iezaka ihany fa tsy afaka miezaka tsony dia fa zay zaniko tapitra ny fiarahantsika tsy misy akanery eo fa dia samy manao ny lalaka reny io efa nampianariko anao fotsiny lalana makany aminay dia mandehana rehefa tsy mety mandeha anao miditra indray ny afa hanolon'ny toeranao dia vita re sarotra ane zany remplacement zao ny atao am'izao fa tsy misy esaka manampy tampotsony zay miala dia solona zay miala dia solona vitanareo foana zany tsy misy resaka manampy tampo ianao ve tsy te andeha ho any amin'ny lanitsilanta dia iza koa ny mandehana rehefa tsy andeha vo mampiditra hafa fotsiny zay dia vita ho solonao ary atao tsara lavitra noho ianao izy mazava ho azy zay fa zay efa dia zany hoe zay lia dia miteny foana hoe ho an'izay tonga saina ary tena tsy hamerimberiny intsony zany efa mba nytenenina fa andro ny fahamalina zao tsy tokony entanina mihitsy ny fahamalinao sy ny fitiavanao ny Joshua fa zay fomba rehetrarehetra fanahy mamaly dia mamaly daholo ny atao hoe asan'Andriamanitra dia tsy any amin'ny fanohanana fotsiny amin'ny resaka volana amin'ny resaka ohatran'izao fa ny mari-pitiavana dia atao amin'ny rehetrarehetra rehefa mikasika ny Joshua ninona asany Joshua ka mila ny mombanao dia miditra ianao ny dikan'izay midiry ianao rehefa mbola hamaly any Joshua fa rehefa tsy hamaly aza manao tsony fa tsy misy miteny hoe ary ihany manao fa rehefa aty tsy manao enjeo daholo zay azo enjehana torevitra ny Elia azy enjeo zay azo enjehana ary idiry daholo zay azo idirana sitrany hoe mampiverina ny fony Joshua tsy le hoe mahita ny Joshua miditry ny lantilanitra ny planina any zao tsy manana planina fa zao tsika ho any amin'ny lantilanitra dia ho an'izay te ho any manaraka ny teny Elia tandrema ataoko tontony teny zay le mahaiza mamaly amin'ny fomba rehetrarehetra ianao raha ny tokony teny hoe oka zay fa idirinao daholo rehetrarehetra ianao raha tokony hitsofoka amin'izay azo idirina rehetra ary ny sehatra momba ny asany Joshua indrindra mitony ianao manjery tony ny occasion tokony hamarina fa mba maiza mandinika lasa zany re lasa manome ane solution farana ny teny ny endry mahitanoza ho aka amin'ny hery ny dalana mandrosoka vo fa ny tsy fanaranao an'izay teny zay mampitsipy anao any amin'ny hery na zeda azy ianao rehefa hita fa tsisy fitiavana anao dia tsy maintsy miongotra ianao ny olona tsisy fitiavana ny Joshua sy dada iava zany aza manatena no aniko raha tsy hainy izy mianaka ny eo anatin'ny fonao fa rehefa te ho any dia ny fitiavana anazy aseho ary ny fitiavana aseho amin'ny rehetrarehetra fa tsy hoe eto ihany any mampiseho fitiavana rehefa ny Joshua ny sehatra dia asehonao anazy ny fitiavanao anazy any amin'ny rehetrarehetra fa tsy hoe amin'ity ihany fa any amin'ny rehetrarehetra mazava angamba zay teny Elia zay raha sotsiketra samy teny Joshua miariva avatsika sotra betsaka data mala iava any amin'ny sany teny zay fa teny nomenao zany atonga sainany rehetrarehetra iverenany fisainany rehetrarehetra ho any aminao marina ka tsisy etsara velatsy eo anatrehanao na mitaka ny tenany eo anatrehanao fa ny tena fitiavana marina tokoa dia tena amin'ny lafiny rehetrarehetra fa tsy haikony hoe amin'ny anankiray ihany dada iava malalo ny angatako aminao dia hamerina ny sainy zay mbola mahay miverina ny aminao ny sainy hamantatra mihitsy ny hoe zany fahamalina ny fitiavana zany dia tsy misy hoe ary amin'ny sehatra ry marina tokoa fa tena misehatra rehetrarehetra zany marina zany teninao zany ampianaro zany dada iava ho any amin'ny fony sy ny sainy tsiraiary indrindra ho an'izay rehetra miady mafy tonga any amin'ny lantilanitra ho any aminao mba tsisy tsony ny andringa eny am-pandehanana fa tena ay amaly tsara eo anatrehanao ampiseho le tena fitiavana anao ary ho an'izay rehetra voalahatra ho any amin'ny lantilanitra
ho any fiaina mandrakizay ampitiraigna dada Iava. Dia ireo zay tsy mba namaly anao na nanohitra anao fa raha vao nahemoka resy lahatra dia ampitiraigna nisy dada Iava. Voninahitra anao mandrakizay. Sola betsaka dada Maria Iava. Amin'ny anaranao Yahosoa. Alleluia. Amen. Dia miraha zao tsiketra sahontenao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana ho amin'ny manaraka andrea. Mara-pianarana mandra-piresaka velomatao azy.